araky ny fanambarako teny am-piandohana dia manambahiny ny fandarana mahery amin'ity hariva ity tsy izany fa Andriamato Njaka Tsirofa izay Italie Teknika Nasionaly izay misahana ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny taranja triathlon. Mirabanao aloha toy eto amin'ny fandarana mahery. Mirabanao. Araky ny vaovao nolazaiko teo dia resaka momba ny taranja triathlon tsika azo lazaina fa tena mahazo vahana tanteraka tokoa ty taranja ity eto amintsika. Misy ary ny hetsika lehibe izay ho karakarainareo ato afaka mbazavainao ve hoe inona le zavatra iseho eo amin'ity taranja triathlon ty? Ya ny zavatra iseho zany dia ny lahady fa 7 ambin'ny folo ny volana avril zao zany dia hisy ny championnat de Madagascar zany ny taranja triathlon. Ny somary mampiavaka anazy kely ity zany dia io zany no isafidianana zany ireo équipe nationale zany andray anjara amin'ny Jeux des Îles izay atao any La Réunion amin'ny volana aogositra. Raha idirana lalandalina kely zany le faninanana amin'ny alahady zao ohatrotry ny ahoana inona daholo zany ny iseho triathlon ihany ve le izy tsaratsara ihany koa zavaina kely hoe tsy isaky ny mandalo eto nareo na resaka nyity triathlon ity moa dia tsara ihany mamerina an'le izy foana hoe inona moa le triathlon satria mbola misy ny olona mbola tena tsy mahalala ihany koa. Ny triathlon zany dia lazaina fa izy zany tafiditra ao anatin'ny discipline olympique. Triathlon dia misy épreuve anankitelo zany dia ny taranja lomano, ny taingina bisikileta ary faranana amin'ny hazakazaka tsy maintsy mifanaraka amin'izay laharana ny tany saiko teo zany ny mikasika amin'izay. Ao anatin'ny triathlon ihany koa misy ny atao hoe duathlon. Ny duathlon indray ny mahasamihafa anazy amin'ny triathlon dia tsy misy ny lomano fa tonga dia mihazakazaka sy mitaingina bisikileta fotsiny. Ary misy ihany koa ny atao hoe aquathlon, ny milomano dia mihazakazaka. Izay zany no ohatrany hoe karazana épreuve ao anatin'ny triathlon. Izy ary zany no afaka mandray anjara amin'izy io amin'ny alahady io? Ya afaka mandray anjara daholo zany ny olona rehetrarehetra zany fa ilaina kosa nefa ny fitondrana ny certificat médical zany manamarina fa olona salama vatana tsara olon'ireo afaka mandray anjara amina épreuve sportive. Raha ho an'ny triathlon manokana zao fantatra ve hoe firy ny alaviran'ny lalana ho an'ny lomano, ho an'ny hazakazaka amin'ny bisikileta, ho an'ny hazakazaka tongotra? Raha ho an'ny eo amin'ny triathlon manokana fotsiny zao dia misy ny atao hoe triathlon io zany ohatrany hoe karazana taihana akanjo zany, misy ny hoe triathlon S, M sy ny ohatr' zany. Fa amin'ity zany dia triathlon S zany na hoe sprint moa filazana mahazatra anazy. Dia ny lomano zany dia eo amin'ny 500 sy 700 metatra. Ny taingina bisikileta dia eo amin'ny 20 kilometatra, dia ny hazakazaka tongotra zany 10 kilometatra. Marihana fa any Amatasoa izy ity ny atao dia tsy lalan-tany zany nampiasaina, dia tsy mampiasa bisikileta fitondra vélo de course moa filazana azy fa VTT zany no ampiasain'ireo mpandray anjara amin'ity indray midoraka ity izay atao any Amatasoa. Dia misy ihany koa inona moa zany ny karazana atao hoe découverte zany natokana ho an'ireo catégorie benjamin sy minime zany. Dia ny endry zareo indray zany 200 mètres, 200 metatra ny lomano, 10 kilometatra ny taingina bisikileta ary 400 metatra ny hazakazaka. Ny teniny ianao teo hoe hanomana ekipam-pirenentsika hiatrika ny lalao nosy aiza ho aiza ny toerantsika raha eo amin'ny sehatra rehetra-pirenena ho an'ity taranja triathlon ity satria efa niatrika ny fananana sehatra afrikanina ihany nareo? Ya itsika malagasy aloha zany dia tsorina fa efa nivoaka mihitsy zany tsika eo amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana zany. Dia eo izay andraisantsika anjara matetika dia ny any La Réunion, eo koa ny any Maurice zany dia efa nisy moa zany fandraisana anjara teo amin'ny championnat d'Afrique tany Afrique du Sud, tany Maroc, tany Egypte, ny nanana solotena foana tsika. Dia azo lazaina fa azo vokatra tsara zany tsika amin'io Jeux des Îles io. Marihana fa tsy mbola tafiditra ao anatin'ny discipline hoe izay tena hoe officiel ao anatin'ny Jeux des Îles izy io, fa no atao any zany fifanarahan'ireo nosy
raha vavy manodidina ny ranomasimbe indiana dia hoe mbola anaovana démonstration fotsiny zany izy amin'ity indray mitoraka ity. Zany hoe tsy fananana isaina misan'ny medaly azy zany fa karazana fampisehoana fotsiny zany mba ahafahana hoe amin'ny andiany manaraka amin'ny jeux des îles atao manaraka zany dia efa ho tafiditra ao anatin'ireo taranja hifananana azahoana medaly amin'izay. Itsika ao anatin'ity taranja triathlon ity ve Andriamatoa tale teknika nasionalin'ny ekipam-pirenena mamorona olona vaovao mihitsy hoe ho mpanao triathlon sa ireo efa mpiazakazaka na efa ireo mpilomano na efa mpitangina bisikileta no miezaka mandrafitra amin'ny fery taranja telo ireo sa tsika tena mamola vola olona ho vaovao mihitsy. Tsorona aloha fa ny triatleta atsika mamiratra amin'izao fotoana izao zany dia efa atleta tamina taranja hafa zany raha tsy laza fa tsy zozo fotsiny zao ohatra tsika izay tao amin'ny sehatry ny lomano izy ny tena namiratra. Raha eo amin'ny resaka ny duathlon indray dia i Jean de Dieu na i Rafotapiso efa anisany namiratra ihany koa ary amin'izao fotoana zao dia misy ny Joachin dia anisany efa nivoaka koa teo amin'ny sehatry ny triathlon nefa izy dia rahantsika malala fa nivoaka teo amin'ny sehatry ny atletisme teo amin'ny sehatry ny marathon fa amin'izao fotoana zao dia efa mamola vola sady ireo ankizy any amin'ny manomboka any amin'ny 9 taona miakatra any zany ny club tsirairay avy mba misy ampisy relève ho an'ny triathlon. Iverina amin'le fananana milady ery aiza zany ahoana ny fomba fandraisan'ireo te handray anjara zany amin'izay fananana milady zay? Ya ho an'izay te handray anjara moa zany dia misoratra anarana zany mazava ho azy any amin'ny club tsirairay avy izay misy anazy moa zany na koa raha ho an'ireo izay olona mandeha irery zany hoe tsy misy club zany dia manatona ao amin'ny Académie nationale des sports manatona ny monsieur Armand directeur technique national zany dia mijery anazy dia any no misoratra anarana zany ho an'ireo izay te handray anjara. Amaranantsika azy Andriamatoa tale teknika nasional ny ekipam-pirenena inona zany ny tsara ho fantatry ny rehetra, inona ihany koa ny afatra apitainao ho an'ireo hiatrika ity fananana ity? Ya ny tsara ho fantatritsika mpijery zany dia hoe aza mieritreritra itsika hoe ny taranja triathlon dia ho an'ny olona mafy be irery ihany fa na ho ankizy kely manomboka ny 9 taona ary dia efa afaka mandray anjara amin'ny triathlon zany ka tsy tokony atao ohatra zany isika hoe ho an'ny olona efa mafy be na ho an'ny olona efa zatra manao sport zany izy io fa misy koa ny fampianarana na hoe ny karazana resaka pédagogie zany eo amin'ny resaka triathlon dia ny olona rehetrarehetra zany izay te handray anjara zany dia afaka mandray anjara aminazy daholo. Ny mahasamihafa ny triathlon koa zany dia izy azo lazaina antsoina hoe sport spectaculaire zany satria ny olona rehetra zany dia afaka mahita anazy fa tsy ao anaty faritra voafehy zany dia izy fa eny ankalamanjana dia mahita daholo ny olona rehetrarehetra. Ka ny afatra zany ho antsika izay mpijery dia hoe manentana antsika hatrany ny fédération de triathlon de Madagascar mba handray anjara zany amin'ilay izy fa vitatsika malagasy zany io ary anisan'ny fanatanjahantena na hoe sport mety azahoantsika medaly eo amin'ny sehatra afrikana ary azo eritreretina koa ny eo amin'ny sehatra eran-tany zany sy ny Jeux olympiques. Isorana betsaka ianao Andriamatoa Ndakatsirofo tale teknika nasional ny ekipam-pirenena malagasy nitondra izay fanazavana rehetra izay fa dia amin'ny lahady zao zany no tanterahana ny fidinan'ny tompontakan'i Madagasikara ka dia samy vonona amin'izay tsika na ny mpijery any Matasoa io zany na ny mpandray anjara. Misaotranao ny vahiny teto amin'ny fandarana mahery. Misaotranao.